Toetrany ny fiarahantsika ka dia miarabanao any mpanarana izao onjam-peo izao fandarana izao ary mirary raha mirary mba ho fihainan'Andriamanitra fifaliana ny fiainanao amin'izao fotoana izay iarahantsika izao ary ho fihainan'Andriamanitra fifaliana ny fiainanao ny amin'ny ho avy rehetra. Amin'ity andro fafito ity dia hijery lohahevitra anankiray ihany koa isika manao hoe ny hevitro tsy mba fevitrareo, ny fevitro tsy mba fevitrareo. Andao nandrika alohantsika hivavaka. Andriamanitro, mbola misaotra aminao izahay satria mbola nomenao aina mahavelona trany. Hijery lohahevitra manokana izay dia ny fiheveranao anay. Indrandray izay dia manana ny zavatra heverinay ho mety eto amin'ity tany fandalovana ity, fa anao ihany koa dia manana zavatra heverana anay mba hahasoa sy hahatsara ny fiainanay. Ka mitenena Tompo fa vonona iaino izay mpanomponao, fa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Anokatra ny baibolisika araka ny voalazan'ny Exodosy toko 4:7. Exodosy toko 4:7. Ary Farao ilaza amin'ny zanak'Israely hoe azo ny tamberi-tany izy ka voahidiny hevitra. Azo ny tamberi-tany izy ka voahidiny hevitra. Ity fanambarana ity dia tahaka ny milaza aminao amin'ny maha-kristianina anao. Be da be ny olona mieritreritra ny fiainanao hoe tratra ny tamberi-tany ianao, satria mampitany fiainanao talohan'ny maha-kristianina anao sy ny fiainanao amin'ny maha-kristianina anao. Arakaraka ny idiranao lalina ny fivavahana vao mikrosofahana ny fiainanao. Dia ozy ny fijerin'olona hoe diso lalana iny olona iny. Tahaka ny nahitany Farao ro zanak'Israely hoe diso lalana izy, azo ny tamberi-tany satria voahidiny hevitra. Ranomasina eo aloha araka ny efa hitantsika teo aloha, ny tendrombohitra visy havanana ny mpanenjika ao aoriana. Fa ny fanontaniana mipetraka dia izao hoe voan'ny tamberi-tany tokoa ve isika raha mijoro ao anatin'ny fanaranan'Andriamanitra? Indrandray raha ohatra ka milamina foana ny fiainana dia adinontsika zany ny fisian'Andriamanitra, fa isika hoe vitantsika ny fiainana. Fa Andriamanitra ozy zany matetika zany eo amin'ny fiainanao zany tsy hoe ho zay foana, fa misy fotoana zany ho entin'Andriamanitra amina lalana sarotsika, satria Andriamanitra dia matsapa. Fa raha mandeha rery mamakivaky ny fiainantsika dia ho simba ny fiainantsika. Zay zany no zavatra tsy tsapan'ny akamaroan'ny olona, fa ianao androany dia mpahafantarina fa ho entin'Andriamanitra amin'ireny fahasarotany ireny tsika, satria tian'Andriamanitra hiala amin'ny antsoina hoe fahafitatenantsika, ny tokitentsika, fa hitoky amin'Andriamanitra. Anton-javatra roa no mahatonga an'Andriamanitra mitondra antsika ao anatin'ireny lalana sarotra izay tsy maintsy ho diavintsika ireny. Misy tanjona anankiroa zany izay apetraka Andriamanitra izay tsara raha ho tadiditsika. Ao amin'ny Exodosy toko 4:7. Exodosy toko 4:7. Ny voalohany, teany eo aminao Andriamanitra fa manana hery afaka mamonjy anao amin'ny sarotra izy. Zay zany ny antony voalohany, na ny tanjon'Andriamanitra ihany koa amin'ireny lalatsarotra izay diavintsika ireny. Teo porofony amintsika fa manana hery afaka mamonjy antsika ao anatin'ny sarotra. Ny olombelona dia tsy afaka mamonjy antsika ao anatin'ny sarotra, fa Andriamanitra irery ihany no afaka mamonjy antsika ao anatin'ny sarotra. Ny faharoa ao amin'ny Exodosy toko 4:7 dia tian'Andriamanitra ho porofony amin'ireo olona tsy mino, fa tsy misy tahaka io Andriamanitra ifafahanao io. Tiana porofona hafa io Andriamanitra ifafahanao io. Andriamanitra izay mahefa ny zavatra tsy efan'olona, Andriamanitra izay mahavita ny zavatra izay tsy vitan'olona. Ireo antony anankiroa ireo mahatonga an'Andriamanitra mampandala anao ny lalatsarotra. Tiana porofona fa tena mpamonjy anao izy amin'ny fotoana sarotra. Ary tiana porofona amin'olona izay tsy mino, fa tsy misy tahaka an'io Andriamanitra ifafahanao io. Ka noho izany, zava-dehibe zany ny lalatsarotra izay lalovantsika eo amin'ny fiainana, satria misongadina mandrakariva ilay maha-Andriamanitra an'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika. Ary ny tena zava-dehibe manaraka dia izao hoe manomboka
tsy manana fijery eto amin'ny tany ity tsontsika fa manomboka manana fijery lavidavitra kokoa raha teto no katsatsika fatratra teo aloha araka nyvolasany bokyny Hebreo toko fa 1 teny andiny fa 9 Hebreo toko fa 1 teny andiny fa 9 de zao ny zavatra voalaza hoe fa amin'izany ny tsara lavitra no ireny dia ny any an-danitra ary noho izany Andriamanitra dia tsy menatra atao hoe Andriamanina satria efa nanamboatra tanàna ho an'ireo izy. Izay zany zavatra mahafinaritra rehefa manomboka takatsika ireo tanjon'Andriamanitra ny amin'ireo lalan-tsarotra izay tsy maintsy diavintsika hitondranantsika dia tsy mifantoka eto amin'ity tany be olana ity isika fa manomboka mifantoka any amin'ilay tsara lavitra dia any an-danitra tsy eto ny fitsarana ry namako ray aman-dreny izay manaraka n'izao fandarana izao tsy eto ny fitsarana aza mamoy fo ny amin'ny zavatry ny tany ianao fa navelan'Andriamanitra miseho aminao reny mba ho tsapanao fa tsisy azo antenaina eto fa ny an-danitra ary amin'izay fotoan'izay tsisy olona afaka hotomponao ho ataonao sandry fa lay Andriamanitra lay tsy menatra ataonao Andriamanitra izy nefa nanomana ny tsara indrindra eo amin'ny fiainana ny fantany napetraka zao hoe raha zany ary no tanjon'ny lalatsarotra izay tiaviko sy tiavinao inona ary no andrasana amiko inona no andrasana aminao zavatra anankitelo no andrasan'Andriamanitra amintsika manoloana an'ireo fahatsapana fa tsy eto ny fitsarana fa ny an-danitra dia araka ny voalazana Obolana toko 7 ny andininy 5 Obolana toko 7 ny andininy 5 mila mianatra ny matoky an'Andriamanitra isika mila matoky azy isika na toy inona ry zavatra manjavozavo amin'ny saintsika no ireo zavatsarotra lalovantsika dia matoky an'Andriamanitra fa raha nainona nandamina ny lasanao izy dia mahay mandamina no avinao mila mianatra ny matoky azy isika ao amin'ny Obolana toko 7 ny andininy 7 dia zao mila mifady ny ratsisika mieritreritra no any an-danitra isika te hody isika satria tsy azo nenana eto io Andriamanitra io dia tsy misy ratsy ao aminy noho izany mila fadinao ny ratsy mety piasa anao feno kolokolo anampiasana anao any mety mpianatra anao feno trisy feno alataka any anatin'ny salle de classe misy anao any mety tsy haiko mpamboly anao misy zavatra be tsara dalàna ny fetrenao ny asanao mampamboly anao fadeo ny ratsy dia manaova izay zavatra tsara ankasitran'Andriamanitra ary ny fahatelo dia voalazan'i Jeremia toko 7 andininy 17 Jeremia toko 7 andininy 17 fa mila katsanao amin'ny fonao rehetra eo Andriamanitra eo mila katsanao amin'ny fonao rehetra eo Andriamanitra eo satria Andriamanitra lay tena tianao lay tena mikarakara ny fiainanao ary anomana anao lay tsara lavitra lay hodinao rehefa miala eto amin'ity tany tenao ataovy manoatra lavitra noho ny anao mitrandraka ny arena kibon'ny tany milendika any amin'ny fanambanin'ny tany any amin'ny 70 metatra 50 metatra raha marivo izany no hitadiavanao volamena fakatsao mihoatra noho izany io Andriamanitra satria mahafinaritra ny zavatsoa izay ataony ary izy dia manome toky anao azo antoka izay anananao fanantenana mandrakariva ny amin'ny hoavin'ny fiainanao araka ny voalazan'i Isaia toko fa 17 Isaia toko fa 17 teny andininy 2 Isaia toko fa 17 teny andininy 2 manao hoe raha mita ny rano ianao dia ombanao ao ary raha mita ny ony ianao dia tsy hanafitra anao izy raha mandeha mamaky ny afo anao dia tsy homay ary tsy rehitra aminao ny lelafo na andeha ho aiza ianao na andeha ho aiza eny amin'ny toerana izay mety tandondomondoza dia hozy izy hoe momba anao aho momba anao lay Andriamanitra manana ny hery faratampony nanome toky fa omba anao inona moa ny tokony atao rahantsika eto amin'ity fiainana ity ary ny mahafinaritra ilay teneniny tapany faharoa teto izao hoe raha mandalo zavatsarotra ny fiainanao tsy handoro anao ny tanjon'Andriamanitra na mamaky ny hafa aza anao zany dia tsy homay ary tsy rehitra aminao tsy natao hitsonika eto amin'ity fiainana ity isika ary rehefa tsy trapatsika ny tanjon'Andriamanitra sy ny fikarakaràn'Andriamanitra ary ny fanomban'Andriamanitra dia izay no mahatonga antsika indraindray mamoy fo miala amin'Andriamanitra fa eto dia ampahafantarina anao fa Andriamanitra
dia te hitondra antsika mandrakariva eo amin'ny antsoina hoe fanantenana faratampony dia ilay fahatsarana zay fanomanino atsika ilay tsika hivoaka mpandresy amin'ny farany araka ny falazan'ny boky ny apokalipsy toko 7 apokalipsy toko 7 dia ny andinin'ny 9 ny tapany voalohany apokalipsy toko 7 ny andinin'ny 9 ny tapany voalohany dia hoy izy hoe indro efa nasiako varavarana mivo eo anatrehanao ka tsy misy marindrina azy ka izany ilay tenenina le hoe namita ny rano anao dia ombanao na mamaky ny hafa anao dia tsy homay zany hoe ireo zavatsarotra lalovantsika eo amin'ity tany ity zany dia varavarana misokatra makany amin'ny andaozantsika ny tany feno fahoriana fa hoany kosa any amin'ilay antsoina hoe fiainana mandrakizay ary mahafinaritra izany zavatra izany tsy mahita an'ilay varavarana misokatra ny sokafin'Andriamanitra ho anao ianao raha tsy nisy fahoriana teo amin'ny fiainanao ka rehefa nandalo fahoriana dia nihitatra ny fijery ny sokatra ny maso dia nahita an'izany kay misy varavarana misokatra ho anao ary tsy misy marindrina io fa io ny idiranao ary rehefa tafiditra amin'ny varavarana io anao dia izao ilay fanantenana mahafinaritra araka ny falazan'ny apokalipsy toko 2 andininy 4 apokalipsy toko 2 ny andininy 4 manao hoe ary ho fafany ny ranomaso rehetra masony ary tsy hisy fahafatesana intsony sady tsy hisy alahelo na fitarainana na fanaintainana fa efa lasa ny zavatra taloha ka izany ny tena tanjon'Andriamanitra raha hotoditsika zany ilay loha FDP hoe misy vidiny amin'Andriamanitra ve fiainanao io dia ny valiny dia sao hoe tena misy vidiny ary zany natonga an'Andriamanitra ny fomba rehetra zay nataony teo aminao nataony teo amiko dia ny atonga antsika hita fa misy varavarana izay misokatra izoranao andositra ny zavatra eto amin'ity tany ity izay mamaloka ny fiainantsika ary rehefa tafiditra ao anatin'ny varavarana ianao mby eo tokonan'ny varavarana ahitan'ilay zavatra tsara lavitra no manin'Andriamanitra ny ataon'Andriamanitra voalohany aminao dia fafany ny ranomaso tsy hitomany intsony ianao fa hivoaka mpandresy tsy hitomany intsony ianao tsy ahita fahafatesana intsony ianao ary tsy alahelo intsony ianao satria tisy fanantenana teo amin'ny fiainana tsy hitaraina intsony ianao no ireo aretina mangeja amin'ny fiainanao ary tsisy zavatra anaintainanao intsony hoy Andriamanitra hoe efa lasa ny zavatra taloha hita ianao ny Andriamanitra ka ho zava-dehibe aminao ny fanananao zany tenin'Andriamanitra mampahery anao zany ho zava-dehibe aminao ny mbola mahavelona anao androany satria ny tanjon'Andriamanitra dia ny hamafy ny ranomasonao amin'ny farany ny tanjon'Andriamanitra hanafoana ny alahelo sy ny fanaintainana ary ny fitarainanao lava satria tsy eto ny fitsara fa ny amin'ny lanitra vaovao sy tany vaovao. Amen. Andriamanitra mbola misotranao zahay satria tia anay ianao ary nasehonao anay Tompo fa tsara lavitra tokoa no nomaninao anay satria voamby eo amin'ny tokonam-baravaran'ny fiainana mandrakizay izahay amin'ilay vavahady misokatra izay tsy misy afaka hanakatona hidiranay dia foananao ireo tebiteby rehetra tao amin'ny sainay foananao ireo fanaintaina vokatry ny aretina sy ny trangan-javatra samihafa foananao ny alahelo ary tsisy ranomaso intsony eo amin'ny fiainanay. Andriamanitra maniry izahay raha mba ho toavinao aminay izany teny fikasana mamy izany ka anampaharetana izahay mandra-pahatonga ny fotoana io hijoro tsy azo zokizonina ka na inona ny fahitan'olona anay na inona dia izay kosa tsapa fa ianao dia eo anilanay mandrakariva ianao dia miara-dalana aminay mandrakariva ary ianao dia manohana aminay mandrakariva ka dia ampaherezo isan'andro izahay Tompo fa amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.